Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny tanàna anankiray tany Inde, teo amoron'ny lalana lehibe anankiray dia nisy lahy antitra izay nitana trano fivarotana izay azo atao hoe mateiza nefa hafahafa ihany. Ny zavatra hita tao amin'ilay trano fivarotany dia basitra nainy, famantaranandro lehibe, lefipoy, famantaranandro aloka, reny gadra fitazomana tanana ireny sy ny sisa, ary zavatra maro hafa koa izay tsy fahita matetika. Indray hariva dia nisy mpitandrina anankiray na mpitondra fivavahana hoy isika nandalo teo amin'ilay fivarotana ka nasain'ilay lahy antitra niditra mba hijery ireo zava-mahatalanjona. Rehefa nijerijery teo ity mpitsidika dia nahita zavatra anankiray izay nisy tavoahangy ngeza be tao anatiny. Hita tao anatin'ilay tavoahangy avokoa izay rehetra voatantara momba ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Hitany teo izany ny vehivavy telo izay mandohalika eo am-pototry ny hazo fijaliana dia miaramila izay mitondra volotara vo izy sponjy. Taratasy mavomavo mipetaka eo ambonin'ny hazo fijaliana ka misy soratra hoe Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Dia voatahiry tao anatin'ny tavoahangy tokoa Jesosy sy ny tantarany, fa tsy mba voatahiry tao am-ponin'ilay mpivarotra. Ianao kosa aiza re no hitehirizanao an'i Jesosy? Manasanao ary Jesosy amin'ity anio ity, milaza hoe mana-masina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo. Petera 1:5-5:10. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao am-pofaza malaina fartomotrany andriza. Miarahaba ny mpihaino feon'ny fanantenana mandray tanan'ny tsaiky madinika dia anatsoengana ny namanao fa eny tantara sika dia andray lesona amin'izany tantara izany rehefa avy eo. Misy feokira fohy hoenontsika aloha izay alefa namana teknisianina mialoha izany rehetra izany. Tantara narindra ny hanitra ny Rina Arivony, andrenesanao an'ny Fanja, Rebeka, Danta ary Nary. Vita ny ady ny fanaovan'ny firenena anankiroa raika izy, to fanginana no
ny solo ny feombasy ny popoka eran'ny tanàna podika tanteraka ny tanàna raika izy rava ny trano tsy nahita hoanina tsony ny olona sisa velona anisan'izany reto ankizy anankiroa ireto tsy izy zany fa imena sy misoa ndray andro dia nisy tao fahagagana ny seho ina ary zany raika izy tena nona mafy azany misoa sady tena mangitahita be mihitsy misy rany andro retsy fa ohatra maloto be teto samysotro ako ie aza misotrosotro an'io na dia mangetaheta ary fa marary kibo eo angazo misy dokotera afaka mitsaboatra ny talotrony ohatra maheno fofona mofo manitra be angeza zandry misoa ary misy mpanao mofo zany eto akaikikaiky eto ie za koa azy mahenoko manitra nge izany vo mainka manona maheno an'le fofona mofo manitra andao hoe andeha etsy fa eo mihitsy ny ohatra mivoaka le fofona manitra andao ko anininy akaikeny anefa misy vola hividianana mofo ngany amindrika misoko aiza ny ataoko vola amin'izao afanteo aloha kia mahazo gote avany amin'ny dada sy neny kelo no vola miditra amintsika vokatry ny ady andao eny fotsiny aloha ndao ka ndao ary manahoana nareo miravavy manahoana tompoko zay ary fatratra nyty miaramila be tinytsy kilokilo teto amin'ny varavarany tsika fa inona ny jerenareo miravavy eo tsy izany tompoko miaramila fa mijery reto mpanao mofo reto zay sady maka fofona sitranay mba maheno fofona na dia tsy mihinana azy fa te hinana mofo anganareo tena te hinana mofo mihitsy zay tompoko fa tsy manam-bola tsy afaka manome gote ho anay trony dada sy neny fa tsy ampy no vola miditra ho zareo no ny ady dia tsy eny zao andraso eto aho fa hiditra ao hijery sy hividy mofo ho anareo andraso ao eny tompoko avitra ihany sika ary meny voko be zao tsika angambany ny veriko fa hoe masika be sy mpamono olona foana ngery miaramila be reny za koa ny eritreritra n'izany kia ka tena tsara fanahy be le izy da samy mahazo mofo ray avy zao tsika roa tena faly mihitsy andao andrasany risy ndao azy andao tonga dia anao vavaka fisorana amin'le mofo hanina rehefa aveo ndao azy avy nareo miravavy avy eto eny raiso reto fa reto mofo anareo tandremo sao misy latsaka fa manjary maloto aiza mofo hoanay daolo ve reo mofo bebe reto hoanay daolo ve reo ie mofo anareo miravavy reny raiso de hoano ty any koa misy rano sotroanareo sao dia mangateta mantsy rehefa mihinana mofo misaotra tompoko tena misaotra miaramila tena tsara fanaka ianao tsy misy saorana fa zay veloma
aleo mihitsy aloha andeha soatareto mbola maika hiasa matsoko. Indry misy miazona ny akanjoko, fa nahoana ny azonao ny akanjoko e? Ono atompoko, Andriamanitra ngai ianao? Tena faly tokoa raka izy misosy imena nihinana n'le mofony men'ilay miaramila manambonahitra tsara fanahy. Betsaka tokoa ireto mofo ka tsy lanin'izy mirahavavy indray ny hinana. Nampirimo ny mofo sasany ka nohaniny tamin'ny andro manaraka indray. Zao raka izy tena tsara ny manampy olona. Tena faly Jesosy rehefa manao soa amin'ny namantsika sika. Rehefa manome mantsika raka izy dia tena mitovy amin'i Jesosy. Ndeha ary sika hanao fanandramana amin'izao sisy izao dia ny fanandramana ho tia manome, ho tia ny olona hafa ihany koa. Izay indray ny fandarantsika androany fa aleo amin'ny manaraka indray velomo. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Tarika ambassadora. Écoutez la voix des enfants qui chantent au cœur de la nuit leur triste vie, leur unique espoir. Et quand les entendent et trouver enfin un peu de chaleur au fond du monde abandonné, seul affamé, déshérité, votre chant s'élance à travers le monde comme un espoir et comme un appel. Zay lay onja ny fanantenana. Écoutez la voix des enfants du monde vivant dans la peur et la douleur, oubliés de tous, perdus, angoissés, tombant sous les bombes, privés d'amour dans le malheur, au fond du monde abandonné. Seul affamé, désiré,
votre chancelance à travers le monde, comme un espoir et comme un appel. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena misy teny manaitra ao amin'ny baiboly ao na ny tenin'Andriamanitra ary betsaka ny tanora mametraka fanontaniana hoe nahoana no voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany, inona ary ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany. Ao amin'ny Jaona 1:2-10 no ahitantsika an'izany manao hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Amin'ity anio ity isika dia hamantatra ny tian'Andriamanitra ho lazaina ao anatin'izany fampitandremana izany. Miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa, manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hiarahantsika mijery akaiky ny valin'izay fanontaniana izay. Rainay izay ny an-danitro misaotranao izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay amin'izao fahafahana mianatra ny teninao izao. Mamela ny elokay, mamindrafo aminay, meteza ianao mba hampianatra anay indray ary hampisokatra ny masonay ahitana ny sitraponao sy izay tianao atao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Jaona 1:2-10, Jaona 1:2-10 no ahitantsika an'izao teny izao: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Jaona, ilay mpianatra tanora indrindra tamin'ny mpianatra Jesosy, no nampanoraty ny fanahin'Andriamanitra an'izany teny izany ary afatra mazava ho antsika izany, indrindra fa ho antsika tanora. Eto izany Jaona dia tanora miresaka amin'ny tanora, tanora mampita afatra mazava amin'ny tanora. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Inavy mo ireo zavatra eo amin'izao tontolo izao izay lazainy eto fa tsy tokony ho tiavintsika. Izao tontolo izao arabaky teny tokoa ve? Misy zavatra tsara sy mahasoa be dibe eto izay nomen'Andriamanitra antsika ary inona fa tsy ireny no asaina ankahalaitsika. Manomeny atsipiriany kokoa ny amin'ireo zavatra tsy tokony ho tiantsika eo amin'izao tontolo izao ny apôstôly Jaona eo amin'ny 9:40. Jaona 1:2-9:40. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'Andriamanitra ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. No tsipihany mazava tsara lezy ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny rehaka momba izao fiainana izao. Nahoana moa izy no manentana antsika mba tsy ho tia ireo zavatra voatanisa voatsipika manokana ireo. Eo amin'ny 9:40 ihany tapany faharoa lazainy mihitsy eto hoe tsy avy amin'ny raintsika izay ny an-danitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary rehefa tsy avy amin'ny raintsika dia tsy asoantsika fa tsy maintsy animbantsika. Ny 9:50 tapany faharoa dia izao ny voalaza eo: raha misy olona tia izao tontolo izao
dia ireo filany nofo ny filany maso ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Manala anao, manala antsika amin'ny fitiavana ilay rainao izay any an-danitra zany ireo zavatra voatanisa manokana ireo. Mampisaraka antsika aminy, tandindomindoza avy hatrany ny fiainana tafasaraka amin'Andriamanitra nefa. Ahoana hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 5:15, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, ary izay ny tanjon'ny Satana, ny sarahanao amin'ilay fototry ny fitahiana zay azonao isan'andro, amin'ilay fototry ny fiarovana anao. Raha vitan'izany dia vitany ny anapotika ny fiainanao manontolo. Raha misaraka amiko ianareo hoy Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Ka izay zavatra mety mampisaraka antsika amin'io Andriamanitra tiantsika io dia tsy maintsy avelantsika. Raha mahasoa antsika ny filany nofo lazaina eto, ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia Jehovah mihitsy no nilaza fa tsy aro zava-tsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Tsy hanakana antsika hanaram-po amin'ireo zavatra ireo Andriamanitra raha mahasoa antsika izany. Ndea ho raisitsika tsirairay ange izy ireo ny filany nofo sy ny filany maso. Lust no andikahanan'izany amin'ny dikateny amin'ny teny Anglisy. Ny hoe lust dia faniriana mafy hanome fahafampo ny filany ratsy ao anaty. Tafiditra ao anatin'izany ny faniriana mafy te azo fahefana amin'ny fomba rehetra, na tsara io na ratsy. Ny faniriana mafy hanome fahafampo ny filany ratsy amin'ny fampanaranana fo ny lafi ny aranofo, indrindra fa ny firaisana aranofo ivela ny fanambadiana. Eo koa ny faniriana mafy hanome fahafampo ny filana eo amin'ny fisotroana sy ny fidoroana sy ny sisa izay hainao tsy enjery tsara, ary manimba zavatra be dehibe tokoa toy ny fahasalamana, ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny hafa, ary ny asa. Potika daholo, potika ny fiarahamonina, potika ny firenena, ary mitarika ny olona hanaonao foana trany amin'ny famonon'olona sy ny halatra aza zandretr'izany. No avany manokana ny hoe filan'ny maso. Ny hoe filan'ny maso eto dia faniriana mafy ahazo izay zavatra rehetra manintona ny maso na tsy mahasoa aza. Zay ilay filan'ny maso tia ny lazaina eto. Ny maso dia fitaovana mahery vaika ary ampiasain'ny mpanao dokam-barotra ahatonga ny olona ho voasarika hividy zavatra zay tsy ilainy akory. Eny mety ilaina ny zavatra sasany, fa be dehibe amin'ny zavatra alefa ny dokam-barotra no manaitra anao mba hividy zavatra zay ho tsapanao fa tsy dia ilaina akory aoriana kely. Ny maso no jirony tena hoy ny Baiboly. Ka raha tsy mazava ny fahitan'izany maso izany fa manjavozavo, dia tsy hanana fahitana mazava zay tokony atao le olona, zay tokony ho aleny, zay fanapa-kevitra tokony ho raisina. Manompoka amin'ny fijerena zavatra efa fantatra fa ratsy, saingy amarinina kely amin'ny hoe aleo jerena ihany fa tsara ho fantatra ihany any ny zavatra rehetra. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fataro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Entina namarinana zay tiana atao. Kanjo tafiditra mifandrika, lasa mankafy sy miaina amin'ilay faharatsiana zay no banjinina. Ny hoe rehaka momba izao fiainan'izao indray dia izao no ilazany azy amin'ny dikateny hafa: fieboeboana sy fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainan'izao. Fieboeboana sy fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainan'izao, zay le hoe rehaka momba izao fiainan'izao. Matim-boninahitra ho ny filazantsika azy amin'ny teny hafa. Nyzany toetra izany dia mahatonga ny olona tsy eritreritra sy tsy hanao afa-tsy izay anomezana fahafampo ny fitiavam-boninahitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Ary izay fomba rehetra azo atao na tsara na ratsy dia atao daholo. Zany toe-tsaina izany dia hatonga azy tsy hevitra ny maha-olona ny olona miaramonina amin'ntsony. Ary izay zavatra na olona manakatsakana na manelingelina ny fahazony izany voninahitra tadiaviny izany dia potehiny amin'ny fomba rehetra. Azadino fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany, tsarovo ny tantara ho an'izay fananao tahakan'izany nanomboka tamin'ny Nebokadnezara sy ny namany.
ny mpikaroka momba ny fifandraisana ny Etazonia dia nahita fa ny akamaroan'ny fandarana mandeha amin'ny televizion sy ny radio dia iasan'ireo fikambanana miara-miasa amin'ny satana mivantana na akolaka. Vola be no ampiasainy amin'izany, indrindra fa amin'ny alalan'ny horonan-tsary sy ny hira. Ary ny zavatra kendreny dia ny atonga ny olona ankafi tsikelikely ny ratsy ary ankahala tsikelikely ny tsara. Zany hoe ny ampifamadika mihitsy ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny sain'ny olona. Ireo mpanao gazety ohatra dia milaza fa zara raha misy mpividy ny gazety izay tsy mitatitra loza na olana. Horonan-tsary mikasika ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, ny herisetrana ny violence, ny vonolona, ny alatra, ny valifaty, ny fitaka, ireo horonan-tsary mampatahotra, reny ny be mpakafy raha nankahalaina tany aloha. Ary atao lamody mihitsy azy zany ny pirofo fa manomboka mandaitra ilay paikady satanika atonga ny olona ankafiny ratsy fa ankahalany tsara. Raha mitoy izany dia hiomehezana sy enjena indreny ny olona izay mitana ny marina sy mandala ny fahatsarana. Efa tsinjon'Andriamanitra miloza ny toe-javatra izany ary natonga azy hiteny toy izao ao amin'ny Isaia 45:20, Isaia 45:20 manao hoe: lozany izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Ry havana, tonga ny fotoana izay tsy maintsy andinianao tena. Dinio ny tenanareo ny tenan'Andriamanitra raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy angatahanao fahendrena avy amin'Andriamanitra mba hampahiratra tsara ny masonao, ahitanao izay tokony ataonao eo anatrehan'ny loza mananotanina amin'izao andro ankatoko ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny rahony lanitra izao. Manasa anao izay mba anasa an'Andriamanitra hiditra tsetra eo amin'ny fiainanao. Raha misy zavatra tsy mazava aminao dia angatao izy anazava izany aminao, fa ampahiratiny tsara ny masonao handeha amin'ny lalana tokony ho alehanao, lalana tsy mamitaka na ho anao na ny zanakao na ny mpiaramonina aminao. Amen. awr malagasy @gmail.com. Antokopihira balsama fiderana. Midina milazo kristiana, bira sy mpitoro matiana, kanefa mody miafina fatao daholo zao rehetra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Zireo aniringara tsy tononina fa efa higiagany fiaramonina, kanefa mandeha hoasy efa vita vaksiny sotra izao. Manova liberena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Andore deo sy bakolia samba fiataon'ny fiangonana, manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao. Miverene mibebatsy olaniko raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsane ny tompo ananatra ny se. Lazay ianao avelo reo fazarana, tsy aleo le miaino fananarana. Ovay re lakolosany zao ira enonao anio izao. Zao tire no antsy farany malaky mirerena zao de zao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Topazo mason'ireo zokontsika sasany, reo antitra finoana mahay ny asany,
nefa mampiasa vola mba maisy ny tampoko tsotra izao manova miverena fa tsy zanokony antsony tompona mifaninana mizava-tsisy antony mandravavalanyondro mombakantony kanefa raha ny tanjony dia akatrany tena vaovao manova fa tsy zany re tsy zanokony antsony tompona aza tesitra ianana mitsafokana mieny zay mahitana tsy zahay ny tapotsotra mpananatra fa noteren'ny fanahy mba eloze mba miangare sy dia arako vohozona re ireto havanao mba manova azo atao lazay anao avelo reo fazarana tsy aleo re miainy fananarana ovay re lakolosany zao ira eninao anivizao zao tire no antsy farany malaky miverena zao de zao andao re de ho simbakony asa mafyataony fiangonana manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao miverene mibebatsy olaniko raha ny fitiavam-bola fototsy ny ratsane ny tompo ananatranyse lazay anao avelo reo fazarana tsy aleo re miainy fananarana ovay re lakolosany zao ira eninao anivizao zao tire no antsy farany malaky miverena zao de zao mazao re izay ny ekena fefavitiny ranony tompo aneanao tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana izay ny feonkira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana tanora mandray andraikitra isika dia miarahaba sy manasampanajana anao hanaraka izany hatramin'ny farany anio isika dia anaraka loha hevitra mahakasika ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny tanora ny fomba fiheveran'izy ireo ny zava-misy ny fifandraisany ary ny olana mety ateraka izany sy ny vahaolana azo atolotra eto meno finaritra ary hositonina kely ny eritrerintsika anaraka izay voasoratra ato anatin'ity taratasy izay nalefan'ny tovovavy iray izay nisedra olana ny amin'ny fifandraisany tamin'ny ray aman-dreniny taratasy nalefany tany amin'ny dadatoany arahoary ny tantara avy eo isika dia hiaraka amin'ny namana Elion andray torohevitra mahakasika izany meno finaritra ary tiany ve ah mahditra ony ah tsy laitra atoro tsy azo anarina sa tsy maditra e laingo izany ahoana reny ataoko hoe andraso fa hanoratra any amin'ny dadatoa aho dia izy no anontaniako ny valany izao mamangy sy maniry fahasalamana ho anao ny tenako za moa dia zalala tsara fa saingy misy zavatra manahirana ny saiko ka mba ilako fanampiana ny dadatoa
mba misy fanontaniana petrako aminao ty. Tsy haiko ry dadatoa tena maditra tokoa na ahoana. Nangataka tamin'ny dada sy neny mantsy aho mba hamonjy alim-pandihizana sy lanonana miaraka tamin'ny namako. Efa imbetsaka mihitsy aho mba nihira tamin'izy ireo, kanefa tsy navelany andefoana. Nanjara niteraka fifamaliana teo aminay izany noho ny farany. Any ka tsy nety niteny tamin'ny zareo intsony aho taty aoriana. Tsy tiako mantsy ny karany feony sy hipoiran'ny fifamaliana indray, na amin'izy mivady na amiko. Mihevitra ihany koa fa efa lehibe, satria efa ampitaona aho zao. Efa nioarako kely ary zany, ka de lasa fa tsy nira tamin'ny dada sy neny intsony. Noho ny tonga tato an-trano anefa de akory ny agagako fa voamaika ratsy noho ny fifamaliana efa nisy teo aloha. Ny zava-nitranga to efa niandry mantsy izy mivady, ary tsisy ohatr'izany ny atezerany. To tsy mbola tsaroko bedy mafy toy izany hatrizay natsiarovako tena, ary tsy mbola tsaroko tezitra mafy toy izany koa ireo ray aman-dreniko hatrizay nalalako azy, indrindra fa i dada. Nlazainy fa maditra hony aho, sady ratsy taiza. Tena maditra tokoa ve ary dadatoa? Amiko mantsy ny atao hoe maditra de mangalatra sy mamaky trano na mamono olona, lasa mpidoroka na mitsangatsanga koa angamba. No heveriko fa tsy nanao na de nindray tamin'ireo akory aza tamin'iny fotoanany voako iny. Noho izany tsy maditra. Tena sahiran-tsaina tokoa ary dadatoa, satria mihevitra fa tena tsy tia atsondro ray aman-dreniko. Tsy mba manome fahafahana ho ahy mihitsy zareo. Nefa efa 7 taona ne ary dadatoa e. Mba mila hevitra aminao ahy dadatoa. Carole. Fa ny vala ny taratasiko avy tany amin'ny dadatoa. Andraso vakiako aingana. Anaka, mirary filaminan-tsaina ho anao aho, ary mbola mirary ny fitohizan'ny fahasalamanao koa. Mivavaka ho anao mba hiverenan'ny fifandraisanareo telo mianaka toy ny tamin'ny voalohany indray. Tena tianao tokoa izy mivady ry Carole. Matoa nanao reny fitsikiriny taminao. Tsy maditra ianao, satria tsy nangalatra na namono olona, na nidoroka zava-mahamamo sy zava-mahadomelona, na nitsangatsanga. Marina izany, kanefa ny be desina ianao mba tsy hanaovanao ny toy ireny intsony. Hoy mantsy ny soratra masina hoe ny zanaka tiana no anarina sy faizina. Ny tanora toanareo koa mantsy mora voasarika amin'ireo ditra voalazanao ireo, indrindra fa any amin'ny toerana toerenina lehanao reny. Noho izany anaka dia ferovany anao no antony fisakanan-anao tsy hoany tamin'ny voalohany, ary fitiavany anao ny fandevo leveny taty aoriana. Nampalahelo azo koa ny tsy fanarahanao ny teniny, satria mbola zanany ianao na dia efa lehibe sy tonga taona aza, ka tiany anarina sy toroana lalana. Sady aoka ho fantatrao anaka, fa ny fandehananao tany amin'ny toerana tsy tokony nalehanao, kanefa efa nandraran'ireo ray aman-dreninao mba tsy ho alehanao, dia toy ny efa halatra ihany. Fanampin'izany, ny tebotebo izay nanjoa azy ireo nandritra ny tsy nahateo anao dia mety avoy ny andro iainany sahady.
koa atao vianatra ho anao anaka ny zava-niseho mandraisa lesona ary meteza an'io fanajana ny ray aman-dreny amin'ny anatra izay ataony fa tena mahasoanao izany. Hoy dadatoanao. Tantara narindra ny fanjaniaina nandrenesana ho an'ny Zoanitra sy Nardina. dia faly miaraba ny tanora rehetra zandry mpanaraka ity fandarana ity ny zokinao Elion Andriamitanso. Toy ny fanaontsika hatramin'izay ary ankafizy ny tanora sy ny lehibe koa aza mpanaraka ity fandarana ity dia makalesona avy amin'ny zavamisy isika. Zavamisy izay iaina ny tanora atrehan'ny tanora rehetra amin'izao fotoana izao. Betsaka ny efa nandalo tamin'ny toe-javatra nandalovan'ny Karolina tao anatin'ny taona ny fahatanorana. Ary tsy vitsy ny tanora no miteny hoe efa tonga taona ary efa afaka mandeha amin'izay tiako aleha, manao izay tiako atao miaraka amin'ny namako. Zao no aka ataontsika ao an-tsaina ry zandrisany. Efa nandito eo amin'ny toerana izay nisy anareo koa izay zokinareo. Anisy zavatra tsy nentina taonay dia ananarana antsika mba tsy havoantsika, ary misy zavatra mba nentina taonay dia tiana hiampitaina aminareo ihany koa. Tonga taona ianao arakisa 12 taona, fa eo amin'ny lafiny hafa rehetra ianao dia mbola mietehitra manontolo amin'ny ray aman-dreninao. Dikan'izay tsy mahaleo tena zany ianao. Na ny kredi aza dia mbola angatahany any amin'ny ray aman-dreny akamaroany tanora. Ny fianarana dia mbola ny ray aman-dreny miantoka azy. Ny akanjo, ny kiraro, ny sakafo dia mbola ny ray aman-dreny daholo mianterana amin'izany rehetrarehetra izany. Ka ny hoe tonga taona arakisa 12 taona dia tsy midika ho fahafahanao manao izay tianao atao mihitsy, raha tsy hoe efa mahaleo tena amin'ny lafiny rehetra ianao. Aoka zava-tsara izay ary inoko fa azotsika tsara ny tianambara amin'izany. Misy fijoroana vavolombelona izay ataoko aminao ity. Fonyambola tao amin'ny taonan'ny adolan-tseto, mbola kely mihitsy tamin'izany, tany amin'ny 14 taona tany mihitsy dia efa nisy fotoana nandianana nangalatra nijery alim-pandizana no ny fotoamany namana. Na aliana koa ny ahitan'izany hoe alim-pandizana izany. Norarany ray aman-dreny kanefa mbola nangalatra nandeha satria nipetraka lavitra azy ireo. Ny hira no nahasarika satria tia mihira sy mitendry zava-maneno rahateo aho. Fa ny zavatra hitako tao anatin'ilay alim-pandizana zany dia nahatsapako ny antony nandrarany ray aman-dreny koa tsy ahazo mandeha any. Ary hitako tamin'ireo namako mpandeha any koa ny vokany. Akoatra ny fiaretatory izay tena tsy zakako manokana satria tsy mahazo aina mihitsy rehefa tsy ampy torimaso, dia tsy laitrako ny fofo tsigara mameno ny trano, fofo toka. Ny tena raha teo moa no tezaina tao anatin'ny fanaovana fanatanjahantena sy ny fivavahana. Ny teny ratsy tsy laitra tsony, ary rehefa manomboka mamy ny mpandiha dia manomboka koa ny adalàna rehetra tsy ary voatanisantsika eto. Nefa azontsika an-tsaina tsara. Tena niaro tsy hanohy an'izany tsony ny fahitana an'izany rehetrarehetra izany, ny fivavahana ary ny fitaizam-pahasalamana izay nanazara ny ray aman-dreny koa. Tena nampalahelo any nahitan'ireo namako mpiara-mianatra amiko izay mpandehany amin'ny alim-pandizana satria be dia be ny olana hitako tamin'izy ireo. Na teo amin'ny fifandraisan'izy samy izy izay sasatry ny miady lava ary ady vehivavy ny akamarony, dia avy eo moa minamana indray zareo rehefa miaraka misotro na iaraka mandiha
kanefa misy lolopoa miteraka disadisa foana any ampianarana sy eo amin'ny fiarahamonina mitoy any amin'ny fiarahamonina sy any ampianarana zany le fiainana tany amin'ny alim-pandizana de simba moa ny fianarany zareo ny fahasalamana tsy lazaiko tsony naninona mohanina nandrana nandeha tany rehefa nitao amin'ny namako efa nilazaiko teo fa satria natao atraloha sao de tsy ho tiany namako tsony na hiatakatany rehefa ny ampianarana sy eny an-tanàna de nandeha any sady nahaliana rahateo ny ahitan'izany alim-pandizana araka lazaiko teo kanefa na de mbola kely aza tamin'izany fotoan'izany de tsapako fa tena ratsy le izy tsy misy soa azo avy any mihitsy na kely aza ary ny tena loza fahita amin'ireo mpandeha amin'ireny indrindra fa ny tanora dia zay tsy mijanona ao anatin'ny alim-pandizana ny olana fa mitohatra any ampianarana any atokantrano any amin'ny fiarahamonina ary mitatra le izy ny fitenin'ny tanora moa de hoe hanala azy vita baka hanala azy zay ny fitenin'ny olona rehefa andehany hanala stressy hanala sorisory hanamaivana na hanala ny olana zay mitambesatra nefa zay no heverina honalana tsy afaka fa maika aza mitombo le olana rehefa avy any ary tena be dehibe mihitsy ary am'izao fotoan'izao ry tanora zandrisany de mihoatra lavitra no ny taloha ny faratsiana ao anatin'ireny toerana reny tsy fofotsikara fotsiny tsony no fa fenoina fofona manitra mifangaro karazana rongony zay ninina tao mihitsy mba handranitra ny filanam-bany eo amin'ny olona hankafy zava-mahadomelona mba tonga azy ireo hanjifa zava-mahadomelona sy hankafy filana ranofo zay fidiram-bola ny tompony reny toerany reny azonao an-tsena ve zany raha tsy ilaza afa-tsy zay sika tsy mpandeha amin'ireny toerany reny tsony aho fa nanandrana nandeha hoy aho taminareo kanefa izay andrana izay fotsiny a de efa nividiako lafo de lafo mihitsy nidina ny noto tany ampianarana nandraiky narary tsy ampy fifatoana sy ny sisa ka zao hoe aza mitsiroritra ny andehany ny ao ambadika ireny mozika midobodoboka tao endrika lanonana manentony ireny de poizina mahafaty tsy misy tianao tahaka ny ray aman-dreninao eto tany tsarovy zay ka tsy tombotsy ho azo ireo velively ny andraranao amin'ny zavatra fantany fa mahasoanao fantany ireo loza mananontanyna any sy ireo zavadoza ho vokatry ny fandehananao any misaoran'Andriamanitra raha mbola mandre anatra ianao zao manana ray aman-dreny afaka mananatra sy manolo-tsaina amin'ny zavatra tsy mbola hainao velively kanefa tianao andramana satria atao amin'ny namanao ianao ekena fa tsy mbola naditra tokoa Karolinina natoko tena fa rehefa mandeha miaraka amin'ny namany ihany dia nyhevitra fa mbola ho tafajoro tsy aditra ary tsy voasarika amin'izany ditra zany zao anefa nitsarovy fetsy de fetsy ireo olona mpametsy ny mpanjifa any amin'ireny toerany ireny satria izay ampitombo ny kliangeny ataony ary tsy kliando vola hiditra ao amin'ilay alim-pandizana itsony fotsiny satria be dehibe nefa mamela ny vehivavy hiditra fotsiny fa klian amin'ny zavatra hafa mamoafady mihitsy manomboka amin'ny fanamamona amin'ny fofona zava-mahadomelona zay atonga anao tsy hafehtena itsony mba hahafahany manao zay tiany atao aminao ary mitanjona dia ny azony vola bebe kokoa amin'izany fomba izany diso tanteraka le fiteny hoe izay tondrany sainao azy io sady tsy marina ara-tsiantifika na ara-psikolojia zany no sady tsy marina ara-baiboly ahoana moa no ianteranao amin'ny sainao amin'izay zavatra mbola tsy fantatrao ary tsy nataonao akory tena lazaiko aminao marina de marina mihitsy fa tsy miova fa tena mbola mandaitra mihitsy ilay fiteny malaza hoe toy ny tsipakombalany anadray aman-dreny raha mahavoa mahafaty fa raha tsy mahavoa mahafanina ka raha sendraka efa nikony tamin'ny ray aman-dreninao ianao ka fanina vokatra zany dia aza miandry ny ratsy kokoa vao ho tonga saina anaiky torohevitra
hamaranantsika azy zay voalaza ao amin'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Exodosy 2:12 manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Maro andro satria nahazo fampitandremana nanaraka anatra dia tsy tratry ny loza izay tokony azo azy. Ary eto dia Andriamanitra mihitsy no miteny fa izy no anomeanao an'izany fahelana velona izany rehefa manaja ny ray aman-dreninao ianao. Ireo ray aman-dreny mbola velona no resahana eto, ny torohevitra izay omeny, ny anatra izay omeny. Inoko fa ampy mba ho saintsaina sy fanakalozan-kevitra indray izay eo amintsika samy tanora, fa manao mandram-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitanso. Antenaina fa anisan'ny namalo ny fanontaniana sasatsasany izay nipetraka taminao tanora sy ny ray aman-dreny ny dinidinika izay ny fanaovantsika teto. Dia mahazotoa mivavaka angatao isan'andro Jesosy mba ho mpanolontsaina ho antsika, anome fahendrena ao am-pontsika ahatonga antsika ho tanora sy ray aman-dreny ary mpanabe, tsy hanaonao foana amin'ny fanapahan-kevitra sy ny torohevitra izay raisina eo amin'ny fiainana rehetra. Namanao fanjaniaina sy rilano nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto, niaraka tamin'ny namana Elion, tompona andraikitry ny fandaharana. Velomo ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Tonga eo amin'ny fotoana anizana ny fandalinana ny bokin'ny Isaia isika. Lohatenin'ny fianarantsika anio dia manao hoe taona ankasitrahan'i Jehovah. Manasanao hatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Iza no miteny ao amin'ny Isaia 1:1. Azo antoka fa fantatrao avy hatrany ny lazainy eo andininy io, nefa andeovaka itsika ihany. Isaia 1:1. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitoroteny somafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka hasitrana ny torotoro fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Ny fanahin'Andriamanitra dia ao amin'ity olona voahositra ity, izay midika fa izy no Mesia izay nirahina hitoroteny somafaly amin'ny mpandefitra sy hasitrana ny torotoro fo ary hitory fanafahana amin'ny babo. Mampatsiahy an'iza moa zany? Hita fa mitovy amin'izay lazain'ny Isaia 2:1-7 izany teny izany izay milazalaza ny amin'ilay mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny toy izany koa. Miresaka ny amin'ny taona ankasitrahan'i Jehovah ny Isaia 1:2. Ilay Mesia izay voahositra ho mpanjaka taranaka Davida sady mpanafaka dia nitory taona manokana izay ankasitran'Andriamanitra rehefa nitory fanafahana. Azo ampitaina amin'ny Levitikos 5:10 zany, izay andidian'Andriamanitra ny Israelita hitory fahafahana amin'ny taona masina 50. Zao no lazainy eo andinin'io. Levitikos 5:10. Jobilo anareo zany, ka samy mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy. Midika zany fa ireo olona izay voatery ny varotra ny tanin-drazany na tonga andevy mba tsy ho faty ao anatin'ny fotoantsarotra dia hitahaka indray ny tanin'izy ireo sy ny fahafahany. Nanomboka tamin'ny fitsofananjomara tamin'ny andro fanavotana izany taonjobily izany. Na dia karazana taonjobily aza ilay taona ankasitrahan'i Jehovah ao amin'ny Isaia 1:2 dia tsy fitandremana na fanarahana izay voalaza ao amin'ny
Levitikosy 5 fotsiny tsy akory zany. Ny Mesia, izany hoe ilay mpanjaka no mitory an'izany, rehefa maneho ny tenany amin'ny alalan'ny asa fanafahana sy fampidiana amin'ny laonina izy. Izany dia mitovitovy amin'izay nataon'ireo mpanjaka Mezopotamiana fahiny, izay nanao asa soa ho an'ny mpiarabelona taminy sy nitory famitsorana trosa nandritra ireo taona voalohany nanjakana izy ireo. Mihoatra lavitra noho izay voafaritra ao amin'ny lalan'ny Levitikosy 5 ny asan'ny Mesia. Tsy mitory fanafahana amin'ny babo fotsiny izy, fa manasitrana ny torotoro fo ihany koa, mampionina ny malahelo ary manatanteraka ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainan'izy ireo. Fanampin'izany, ankoatra ny taona kasitrahan'i Jehova dia milaza andro famalian'Andriamanitra koa izy. 2. Oviana ny tanteraka io faminaniana io. Mamaly izany ny Lioka 4 15-20. Manasanao iara-maki andro andinireo. Lioka 4 15-20. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana maki teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana, hitory ny taona kasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra tao amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eo anatrehanareo izany soratra izany. Jesosy no ilay voahositry ny fanahy masina, nanao sosina monjy, nanafaka vahoaka maro. Dia ahoana ny amintsika izay nantsoina ho solon-tena sy mpiara-miasa amin'i Jesosy? Marina fa tsy havita soa tahaka ny nataon'i Jesosy sika, saingy azontsika atao ny miara-miasa aminy araka izay tratratsika. Aoka ary samy ametra-panontaniana hoe: tena mpiara-miasa aminy ve aho? Anisan'ny mpanamaivana amin'ny fahorian'ny hafa ve aho? Sa sanatria mpanampy fahoriana amin'izy ireo? Ireo fanontaniana ho saintsain'ireo no isarantsika androany. Manome fotoananao ao amin'ny fizarana manaraka, namanao Kaleba Andretsikivy. Love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.